Miaraba antsika rehetra indray natratra ity fotoana ity a. Miaraba manokana ny ankizy hatrany isika satria fotoanan'izy ireo moa zany zao ao anatin'ilay hoe ankizy mitantana, ankizy mahay mitantana. Androany tsika hianatra indray ny mahakasika ny fitantanana ny vola. Ankehitriny zany dia ao anatin'ny hoe fitantanana ny vola indray ny resantsika ka andao hivavaka tsika mialohan'izay e. Jesosy io misaotra satria afaka mahay mitantana ny vola indray izay androany a. Dia ampio zay mba hay mampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Ny anaran'i Jesosy, amen. Mahay mitantana ny vola. Mety mieritreritra ny ankizy hoe za angamba mbola miasa, za angamba mbola mitady vola no ahita vola ho tantanana. Tadidio fa misy vola izay azon'ny ankizy rehefa mandalo le tatato tsara fanahy dia mahazo goûter. Rehefa mandalo le tantinina tsara fanahy dia mahazo goûter. Neny moa indraindray dia vola no omen'ny ankizy, fa ampianarina mandrakariva zany ny ankizy hoe mety manana vola ianao. Ahoana ny fampiasana ny vola mba ahaizantsika mitantana izany vola izany. Ny vola aloha dia ny zavatra anankitelo ny tena tsara ampiasaina azy. Ny voalohany ny vola laniana, faharoa ny vola tahirizana, ary ny fahatelo ny vola dia tokony hozaraina. Eo amin'ilay fandaniana ny resantsika voalohany. Ny fandaniana indraindray no tsy hain'ny ankizy ny mandrindra azy. Misy ny fandaniana tena ilaina, ary misy kosa ny fandaniana mety azo ampandeferina. Ny fandaniana ankizy tena ilaina. Ilaitsika ohatra ny sakafo, mila vidiana, karazana goûter, ny fitafiana, ny saram-pianarana, ny saran-dalana. Zany rehetrarehetra zany dia ampiasana ny vola zany. Ary ireo zavatra rehetrarehetra ireo ataontsika tsy maintsy ilaina ireo. Raha tsisy sakafo ao an-trano dia sahirana be dada sy neny. Ilain'ny ankizy zany no mahafantatra hoe mbola mety misakafo ve ianao dia misaotra be da be an'Andriamanitra, dia misaotra ny dada sy neny. Fa indraindray mantsy ny ankizy dia mieritreritra hoe za dada mba hividiano an'itsy kilalao itsy, za dada mba hoeto mitsangatsangana any Ambohijatovo, za mba hoeto mitsangatsangana eny amin'ireny aire de jeu rehetrarehetra ireny. Ilaitsika tokoa ilay kilalao, fa raha tsy milamina aloha ilay fandaniana tena ilaina dia mety tsy ho azontsika atao ny manao an'ireo fandaniana ankoatran'izy ireo. Ka noho izany rehefa haintsika ny mahalala fa misy ny fandaniana tsy maintsy ilaina, ka rehefa misy mihoatra dia azontsika atao ihany koa ny manao ireo fandaniana sasany ireo. Zao koa anefa rakizy, tsy hoe isan'andro dia hividianana kilalao, tsy hoe isan'andro dia hoentina mitsangatsangana, tsy hoe isan'andro dia hanao izay tiantsika isika, fa misy fotoana ny rehetrarehetra ireny mba ahafahantsika mitantana ny vola, manjary tsy ho lanilany foana ny vola izay ananantsika. Ny fitahirizana indray ny resantsika faharoa. Tadidio fa ny fahaizana mitahiry rehefa mahazo vola kely tsika dia mba asiana tahirizana. Misy fotoana mantsy rehefa tonga ny fotoam-pialan-tsasatra na ny vakansa dia ny fahaizana mitahiry nandritra ny taona no hananana zavatra tsara amin'ireny fanaovana vakansa ireny. Misy zavatra be da be azo atao any ampanaovana vakansa, misy zavatra be da be azo vidiana, dia raha ohatra tsika ka mba mahazo zavatra dia tehirizo izy ireny, angonina ny vola, tsy hohanina daholo zany fa mila mahay mitahiry ihany koa isika. Misy indraindray mety marary tampoka tsika dia ilaina ny fitehirizana zavatra. Misy zavatra ilaina tampoka dia ilaina ny mahay mitahiry. Fa ny tena tsara indrindra rakizy dia ny mitahiry zavatra any an-danitra. Mateo 6:20 dia miresaka amintsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa miarena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamotrano na mangalatra. Ny fahaizantsika mitahiry eto an-tany dia tokony ho ampiasaintsika koa mitahiry any an-danitra. Ahoana zany mitahiry any an-danitra izany? Ny fiantrana sy ny fanomezana dia isan'ny anaovantsika tahiry any an-danitra zany. Rehefa manome ho amin'ny malahelo tsika, rehefa manome ho an'ny mahantra isika, dia tadidio fa toy ny manome ho an'Andriamanitra ihany koa tsika. Dia mba voatahiry
any an-danitra ireny. Rehefa manokana fizarana ho an'ny hafa zany ianao dia mitahiry zavatra any an-danitra. Dia faharoa, aza mandany lany foana ny zavatra eto amin'ity tany ity, fa manolora zavatra ihany koa makany am-piangonana. Iny le resantsika hoe fanatitra. Rehefa manolotra zavatra any am-piangonana ianao, rehefa mitondra fanatitra makany am-piangonana ianao amin'ny tanany ny asan'Andriamanitra, dia tadidio fa manao rakitra mitahiry any an-danitra koa ianao. Ny ampafolony izay hoentinao dia tadidio fa tahaka ny hoe tahiry any an-danitra ianao satria an'Andriamanitra ireny rehetra ireny. Ary tadidio rankizy fa ny vola dia tsy azo fahatany. Tsy hoe mangataka ianao dia mahazo foana, fa arakaraka ny zavatra ataonao sy ny fahaizanao mitahiry no anananao. Ka noho izany ny ankizy dia ampirisihako mba hanao asa kely madinidinika ao an-trano ao, ataovy izay azonao atao dia mba mahazo ianao rehefa avy eo. Izao manko ny voalazan'ny Tesalonianina 2:7-10 manao hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Andriamanitra no niteny an'izany teny izany rankizy. Indraindray ao an-trano ao misy ankizy tsy mety hanao ninina, tsy mety handray ravin-dena, tsy mety na dia hanasa vilia aza, kanefa izy dia mangataka foana mba meo gote, meo mofo, meo sakafo. Aoka ianao hiasa dia mahazo ny tambony asanao. Izay ny fiainantsika eto ambonin'ny tany, ary Andriamanitra mihitsy no niteny hoe raha misy tsy mety miasa aoka izy tsy hihinana. Dia mirary ny sosiny tsara ho an'ny ankizy rehetra ahaizana mitantana ny fananantsika dia ny volantsika izany, mba ahay mandany araka ny tokony ho izy, ahay mitahiry, indrindra ny tahiry any an-danitra, ary ahay mizara ho an'ny hafa, ahay mizara ihany koa ny aty am-piangonana manome ny fanatitra, manolotra ny ampafolony sy mamerina ny ampafolony, dia ho azontsika antoka fa hanana rakitra any an-danitra isika. Mirary soa antsika rehetra andao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao satria mampianatra anay hitantana ianao, hitantana ny volana indray. Jesosy ampio zahay mba hay miasa, mba hazonay vola, ary rehefa hazonay izany ampio zahay mba hitantana izany izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.